somary mifanaraka amin'le teo ihany zany ity le tantara teo ihany momba ny misionaka tamin'ny Madagasikara. Vao tonga tany za mbola tsy de tena mahay miteny gasy akory, ohatran'ny hoe manahoana salama fotsiny ny haiko. De ny faritra voalohany iasako de tany Ambositra, somary ambanivohitra tany Ambositra. De ny missionnaire zany mandeha Tsirodro, de ny namako tamin'izay fotoana zay malagasy, de tsy de eny e, nahay miteny anglisy izy fa tsy de tena hoe tsy de tena hoe mahay be hoe afaka miresaka tsara. De sarotra tamiko zany tamin'izay fotoana zay satria tsy misy namana akaiky afaka resahako, afaka ohatran'ny hoe rehefa le manana malahelo an'ny États-Unis ireny de afaka miresaka malahelo an'ity sakafo ity za, malahelo an'ny fianakaviako za, malahelo an'ny sipako, namako, ohatrohatr'izay. Tsy de afaka niresaka be an'izany za satria gasy ny namako. De tsy hoe tsy azony fa kolontsaina fotsiny tsy mitovy. De le mifampiresaka lasa hoe miteny gasy ve rehefa mifampiresaka sa miteny anglisy. De miresaka momba ny kolontsaina malagasy ve sa amerikana sa inona. De iny somary sarotra tamiko. De raha vao tonga tany Ambositra za tsy ataoko hoe mijaly fa sarotra ihany le fotoana tamin'izay fotoana zay satria nalahelo matetika za. Nahatsiaro an'ny fianakaviako sy ny namako sy ny kolontsaina misy anahy matetika isan'andro. De misy fotoana nitomany, misy fotoana tsy aiza atao fa mangina fotsiny. Fa avy eo amin'izay nanapa-kevitra za mety hoe ray volana après nahatongavako tany Ambositra zany nanapa-kevitra hoe tena za mila mivavaka tena marina. Satria hatramin'ny fiainako angambany le mivavaka nataoko ohatran'ny hoe fahazarana fotsiny. Misy fotoana tena mahatsapa fanahy masina fa tsy de tena mbola amin'le hoe mivavaka tena mivavaka. De tamin'izay fotoana zay tany Ambositra nanapa-kevitra hoe tena za mila mivavaka fa tsy vitako ity, raha za rery tena tsy mahavita an'ity za. De tadidiko fotsiny nandeha tamin'ny chambrako za de nandohalika tao akaikin'ny fandriana. De nanomboka mivavaka. De raha vao niteny teny anankitelo na anankiefatra fotsiny de latsaka ny ranomasoko nitomany fotsiny tsy haiko hoe maninona. Tomany. Mety hoe malahelo angamba na fanahy masina tsy haiko. De rehefa tapitra amin'izay le mitomany de mivavaka tena tsotra be zany le vavaka nataoko e. Mety niteny fotsiny aho hoe Andriamanitra ampio za fa tena sady tsy mahay miteny gasy no tsy haiko ny kolontsaina, tsy haiko hoe inona ny tokony fomba firesahako amin'ny namako, inona mba fomba ahafahako manampy olona. Zavatra tsotra zany nangatahako taminazy hoe ampio za ahafantatra ny fomba fatao na ny zavatra tokony atao zany mba ahafahako mitondra fifaliana amin'ny olona ary mitondra fifaliana amin'ny tenako. De tamin'izany fotoana zany angamba nataoko hoe mivavaka voalohany amin'ny fiainako tena natsapako ny fanahy masina tena marina, tena sady mafy be tao am-poko. De tany angamba no nampiova fo anahy koa amin'ny resaka mivavaka. De fantako hoe zava-dehibe mivavaka amin'ny fiainantsika, tsy tokony atao vazarana hoe zavatra veriberina foana tenentsika isan-kalina fa tokony izay zavatra nitranga tamin'io andro io no entintsika atao anatin'ny mivavaka, angatahantsika, isaorantsika na afaka mitantara fotsiny koa indraindray. De rehefa tena le fahatsapahan'ny fontsika na fihetsim-pontsika no tantaraina sy azavaina sy angatahana sy esorana de fantako hoe mihaino tsara Andriamanitra ary manome valim-bavaka izy.